ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ry avako malala tratra ity alakamisy fa valon'ny volana oktobra ity ary dia amin'ny fofeny fitiavana no irapananao anan'i Jesosy Kristy Tompo ary anolorana izao mofinaina izao. Ny mofinainantsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina faharoa toko fahatelo, Tesalonianina faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Farany ry rahalahy mivavao anay mba andehanan'ny tenin'ny tompo faingana ka ankalazaina toy ny eo aminareo, ary mba ho vonjena ho afaka amin'ny olona hafa sy ratsy fanahy zahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. Fa mahatoky ny tompo izay ampahery sy aro anareo tsy ho azony ratsy, fa izahay mahatoky anareo ao amin'ny tompo, fa ilay zavatra andidinay dia efa ataonareo sady mbola ataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie anitsilahana fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra so amin'ny faharetan'i Kristy. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny faharoa, mivavao anay mba ho vonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. Revana ny apôstôly Paoly amin'ity taratasy nosoratany ho an'ny Tesalonianina ity dia mangataka vavaka amin'ny fiangonana mba andehanan'ny filazantsara araka ny tokony ho izy, mba andehanan'ny tenin'ny tompo hiparika. Eto dia tsy ny olona rehetra kory no afaka andeha hitory ny filazantsara maneran-tany na andeha hitory ny filazantsara amin'ny toerana rehetra, fa ny olona rehetra kosa dia afaka mivavaka ho an'ny fitoriana ny filazantsara. Fantatry ny apôstôly Paoly tsara ny fetran'ny olona, ny fetran'ny Tesalonianina, betsaka atao amin'ny kristianina atao Tesalonika, no mpivarotra, no mpandrara, no olona miankina aman'olona aza amin'ny fiainana satria andevo. No zany dia tsy afaka andeha hanao tahaka ny apôstôly Paoly na hanoka tena tahaka ny apôstôly Paoly, na tahaka andry Silasy, na tahaka andry Marka, ry Lioka, fa nangataka kosa manao hoe mety tsy afaka mandeha mitony filazantsara amin'ny toerana rehetra ianao noho ny andraikitrao, noho ny fianam-pianakavianao, zay samy zava-dehibe io mason'Andriamanitra. Tsy akory ny hoe ny asan'ny apôstôly Paoly ihany na ny asan'ny Lioka ihany ny tena zava-dehibe, fa fantatry Paoly raha teo koa fa zava-dehibe koa ny fiainana tokantrano, ny asa andavanandro. No zany izy manao hoe ny angatahana dia izao mivavao amin'ny tenin'Andriamanitra mba andeha tahaka an'izay eto aminareo koa ny fitoriana filazantsara. Raha tsy afaka mandeha mitoro ny filazantsara dia afaka kosa mitrotro ambavaka ny mpitoro ny filazantsara. Raha tsy afaka mizara ny tenin'Andriamanitra dia afaka mivavaka mba hieleza ny tenin'Andriamanitra. Ary dia eto dia tsy ny vavaka ho an'ny hieleza ny tenin'Andriamanitra ihany nangatahan'i Paoly ho an'ny amin'ny Tesalonianina, fa vavaka ihany koa ho an'ilay mpitoro mihitsy. Ary ny amin'ny inona, mikasika ny inona ny amin'ilay mpitoro filazantsara nangatahan'i Paoly izy manao hoe mba ho vonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay. Ny olana ry havako malala dia eo ny fielezan'ny tenin'Andriamanitra raha efa sarotra amin'ny olona ny mandray azy satria manindrona, manitsy, maharary ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandraisan'ny olona azy. Fa izao koa raha koa misy vato misakana ny fielezan'ny filazantsara dia izao ny mpitoro ny filazantsara dia tody zava-manahirana mandrakariva. Dia izy manao hoe mba vonjeo zahay amin'ny olona hafahafa, vavaka ho an'ny mpitoro ny filazantsara mba ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy. Raha toa ka mamaky ny taratasy nosoratan'i Paoly isika, na hitantsika ao amin'ny Galatianina io, na hitantsika ao amin'ny Efesianina io, Korintianina moa dia efa maika mamerimberina zany. Inona nataon'i Paoly hoe olona hafahafa? Farafahakeliny dia misy zavatra telo na efatra no ambaran'i Paoly amin'ny antsoina hoe olona hafahafa, raha ohatra ka jerena amin'ny apôstôly Paoly. Hoe inona ny atao hoe olona hafahafa amin'ny fitoriana filazantsara io. Tsika tsy miteny amin'ny olona hafahafa amin'ny lafin'ny hafa, fa amin'ny hoe inona ny olona hafahafa amin'ny Paoly ka manelingelina ny fielezan'ny fitoriana filazantsara ataon'ny mpitoro ny filazantsara na ataon'ny fiangonana.
voalohany dia ny olona hafahafa dia raha jerena tsara dia ny olona zay mandray manao fitana roa ary io dia hitany apôstôly Paoly mandrakariva le olona manao fitandroa zany. Inona hoe fitandroa? Reo zay jiosy nefa kristianina, ireo zay jiosy nefa kristianina, jiosy miazona ny fomban-drazana jiosy izy nefa koa tsy mahafoy ny ataontsika hoe teo kristianina, na koa miazona ny fomba jentilesy izy nefa koa kristianina. Ireo olona nanao fitandroa reo dia tena ataontsika hoe olona hafahafa ary fahavalony filazantsara mihitsy. Aza antonona fa ny fivavahana kristianina dia nipoitra tao anatin'ny fivavahana jiosy, fa samy hafa ny fivavahana jiosy izy satria fivavahana kristianina dia ninon' Jesosy tompy sy mpamonjy. Ny judaisme kosa na ny fivavahana jiosy dia tsy nandray an' Jesosy tompy sy mpamonjy. Misy nefa ireo kristianina zay nanao fitandroa amin'ny lafiny ilany tia andray mino an'Andriamanitra ao pary izy, nefa amin'ny lafiny ilany dia mankahala an' Jesosy, mankahala ireo kristianina izy. Ary dia misy ireo zay ataontsika hoe nanao fitandroa ary tsy teo amin'ny jiosy kristianina ihany io, na teo amin'ny fiarahamonina jiosy kristianina ihany nisy an'io, fa nisy koa fitandroa teo anivon'ny tanyreo ataontsika hoe tany Korinto, tany Efesosy, zany hoe nitazonina ny fivavahana tamin'ny sampy nampifangaro fivavahana reo teneny apokalipsy hoe nikolaita sy ny sisa rehetra. Zany hoe tena sady miazona ny mahakristianina nefa ny tsy mahafoy lay fomba mpivavahana nentim-paharazana na reo fivavahana izay ataontsika hoe ny jentilisa. Reo olona hafahafa ary anankiray amin'izay tsy mampandroso ny filazantsara avako malala rehefa tojo olona manao fitandroa ianao. Rehefa tojo olona manao fitandroa ny fiangonana na ny mpitoro ny filazantsara dia tsy mandroso ny filazantsara satria tsy afaka manapa-kevitra. Ary be dia be any anatin'ny fiarahamonina ny olona manao fitandroa mety sady manao hoe za kristianina amin'ny andavanandro nefa tsy kristianina, sady tsy kristianina izy no kristianina izy, na sady mpanompo sampy izy nefa kristianina ihany. Ary dia tena vato misakana ny fitohinan'ny filazantsara izy ireny. Azay matonga amin'ny Paoly manao hoe reny le olona hafahafa tsy manapa-kevitra, manao sanatry ndresaka mantonony teny malagasy manao hoe teny tony manao hoe boloky laombotseva mamy nyatsy fafiny ero dia ndradray manao an'izay ny Kristy. Ndradray misy olona anaty fiarahamonina any manao fitandroa tahak'izay. Ny fivavahana kristiana revako tsy hoe manohitra ny kolotsaina malagasy na ny kolotsay-piarahamonina. Paoly tena naiky tsara mihitsy fa samy manana ny kolotsaina isam-pirenena. Fa misy kosa kolotsaina zay ataontsika hoe mifanohitra amin'ny fivavahana. Misy tsy kolotsaina fa finoana, misy tsy kolotsaina fa fomba, misy tsy kolotsaina fa fivavahana. No zany dia reny le olona hafahafa mampifangaro zavatra, mampifangaro kolotsaina sy fivavahana, mampifangaro kolotsaina sy fomba zay manongotra ny olona amin'ny finoana. Fa tsy manakana ninninna mihitsy ny hoe ianao kristiana nefa ianao malagasy, manana ny fombanao, manana ny tantaranao, manana ny kolotsainao. Misy kolotsaina tsy mandrava mihitsy ny mahakristianina. Betsaka ny fandradray misy tsy mahay manavaka an'izany. Misy tsy mahay manavaka an'izany dia olona hafahafa. Raha ny verina fa nanao fivavahana kristiana mihitsy tena manimba mba malagasy, tsy fahaiza manava-javatra zany revako malala. Tsy fahatakaran-javatra zany. Fa mivavahana tsy voatery mihitsy amin'ny zoatra masina tsy mandravako. Andriamanitra tsy mpandrava zany, ny fanahy masina tsy mpandrava. Fa ny fanahy masina mpahary, mpitahiry azy. Ka rehefa zavatra mifantatry ny fanahy masina fa tsara avy amin'Andriamanitra dia tehirizina. Ary ny kolotsaina mahizy azy ny olona ao anatin'izany. Misy kolotsaina tena tsy mifanohitra amin'ny fanahy ny filazantsara be dia be. Fandradray misy miafina ao ambadiky ny hoe kolotsaina nefa fanompo-tsampy ny tiana voizana. Olona hafahafa reny. Raha jerena amin'ny taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly amin'ny Tesaloniana. No zany dia izao ny olona hafahafa zany revako malala dia izao izay olona manao fitandroa. Ary io na amin'ny ataontsika hoe na amin'ny lafin'ny fandrarana aza na amin'ny lafin'ny zavatra maro samihafa dia rehefa ny olona ny zavatra manao fitandroa dia sarotra na ny toe-tsain'ny olona mpanao fitandroa dia hafa mihitsy amin'ny lafin'ny zavatra maro samihafa. Rehefa iainany zany fa tsy amin'ny finoana ihany dia olona tsy mahatoky izy. Ary raha ohatra ka miain'olona mpanao fitandroa ianao dia izao
tena olona tsy mahatoky izy. Rehefa tsy mahatoky amin'ny finoana ny olona dia tsy mahatoky na dia amin'ny lafiny fandraharana, tsy mahatoky na dia amin'ny lafiny mety miova izy, tsy azo antoka izy, tsy azo anteherana izy, tsy azo itokisana izy, manjary lasa toetra ilay finoana. Satria rehefa finoana ny manao fitandro dia lasa etika io, lasa toetra io, lasa moral io, ary dia mazava ho azy fa ny atenak'izany dia olona tsy mahatoky, olona tsy azo antoka, olona mora miova. Fa ny faharoa izay resahan'ny apôstôly Paoly eto, olona fahafa riavako malala, dia tsy ny olona manao fitandro ihany fa ny faharoa koa dia ity ny olona izay tsy mahazona ny faharetana araka ny tokony ho izy. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto manazava ny hoe ny faharetan'i Kristy. Ny olona fahafa dia izao manaiky hitory ny filazantsara izy nefa tsy maharitra amin'ny fanarahana ny Kristy. Ny mpandika fiarahamonina malagasy ny frantsay zany tamin'ny voananomboka kelikely ny fanjanahantany dia isan'ny namaritra tanatina boky anankiray, natatitra anankiray nataon'ny Galeny izay voasoratra moa anatin'ilay boky antsoina hoe boky nosoratan'ny Galeny 9 ans Madagasikara, zay ny lohatenin'ilay boky, soratana aty amin'ny taona 5,700 io boky io Galeny nanoratra azy. Dia isan'ny mariny Galeny tao anatin'io tatitra na soratra boky lehibe navoakan'ny Joseph Galeny io, lay gouvernora na mavalina koa lay nampandry tany napetraka amin'ny frantsay te tafiadohan'ny fanjanahantany. Toy izy manao hoe ny malagasy izy dia isan'ny toetra ny malagasy dia ny tsy mba manana faharetana amin'ny zavatra atao. Isan'ny tsy dia maharitra loatra izy ozy ary miroborobo be, fa rehefa avy eo dia vetivety kely dia miova. Ary io hitantsika amin'ny tenin'ny malagasy ny hoe manao afo mololo, redareda be dia avy eo tsy maharitra. Ary raha tena jerena hoe afaka malala na dia anaty fiangonana zany hitantsika mety olona zato ny ray komity ohatra, zato ny komity ohatra, antoantsika nangana zavatra anankiray mety zato ny komity eo, fa rehefa ho vita le asa tena nefa rano io dia konina anankiray sisana anankiroa mandoa koa miary mampatsiaro anankiray hitako ilay pastera tany ambanivohitra. Rehefa anangana komity tsika anamboatra ny tilikambo, atsakana ilay komity, fa rehefa ny andro ray anokanana le tilikambo, le pastera sisa nandoko ny varavarana teo fa tsy hita daholo ny komity rehetra. Dia fa ahoana mora miroborobo fa mienandalana toerantsika malagasy mihitsy io. Na ary io na dia manamarika na dia nataontsika mpandraraha malagasy azy, mpandraraha malagasy ary dia na ny varotra ataon'ny malagasy ary raha misy mpivarotra eo ndray sinoa ndray malagasy, fa le sinoa 7 taona tsy mikatona, fa dia tena eo fa ny malagasy ndray tsy maharitra, misy toetratsika zany raha fantatsika zany tsika malagasy. Nandray ary tsika mivarotra nandray le mpivarotra akaikeo tsaroko mihitsy dia vitatsika manao hoe tsisy madinika dia lasa le olona miverina. Le sinoa akaikeo zay vola entinao tsisy miverina na ray aza, tsisy miverina na volinina na vola entinao dia zao misy majinika foanao aminy. Fa le malagasy tena tsisy madinika dia lasa mandeha ny olona, lanletana dia lasa mandeha ny olona. Fa ny sinoa tsy ohatran'izany mihitsy. Mame ohatra tsika ravaka ohatra tsotra hitantsika andavanandro zany, hitantsika ny mivarotra rehetra eny hoe indraindray amin'ny fiainana andavanandro dia tena tsy manam-paharetana, mainka moa fa amin'ny finoana. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto ny teny manao hoe anankiray amin'ny olona hafahafa anatin'ny fiarahamonina ka tena mety mifanojo amintsika ny hoe olona tsy mba manam-paharetana amin'ny zavatra atao. Ary fa tsy manam-paharetana izy dia mamindry zany tsy faharetana zany koa aminao. Ny tsy faharetana rehefa avako malala dia mifindra, ny faharetana koa mifindra. Rehefa mitazana olona manam-paharetana sy bekiry ianao dia mifindra aminao zay toetra zay. Fa rehefa manam-paharetana, rehefa mitazana olona mora kivy sy mora lanaka, mora trotraka dia mifindra koa zay. Noho izany dia hoy ny Paoly eto miteny mivavahana mba tsy ho sendra mpiara-miasa, tsy manam-paharetana, tsy ho sendra tsy hifanojo mpiara-miasa, tsy mba manam-paharetana, tsy mahatojo, mora miova, tsy maharitra akory azy. Raha voatojo ny zava-tsarotra, ny fitokana amin'ny filazantsara avako malala na ny asan'ny fiangonana na ny fitokana vavolombelona maha-kristiana dia zao ilana faharetana. Zay mahatonga hoe faharetan'i Kristy. Satria ao amin'ny Kristy itsika mianatra ny faharetana. Inona moa ny faharetana tsy nilatan'i Jesosy? Kapoka, Yeso, fangiry firiana, nona, fanenjehana, zany rehetra zany no
ianarantsika amin'ny Kristy. Zay mahatonga ny Paoly ny teny hoe faharetan'ny Kristy amin'ny andininy vadiny, fa tsy hoe faharetana tsotra fotsiny na faharetana ao amin'ny fanahy masina, fa faharetan'ny Kristy ozy. Zany hoe raha ohatra ka tsy olona hafahafa le olona fa olona mitoetra tsara amin'ny finoana, dia hita ao aminy ao le faharetan'i Jesosy naharitra ny zavatsarotra rehetra. Fa rehefa olona hafahafa izy dia izao tsy manana zany faharetan'ny tompo zany. Afaka malala zay ny olona faharoa tsika hoe ny olona fahafaharoa na izay angatahan'ny Paoly mba tsy hotojo anao, tsy hotojo atsika, tsisy an'izany ao amin'ny mifanerasera aminao hoe fa sanatria amin'ny asanao na amin'ny fiainanao anao mifanojo amina olona tsy manam-paharetana fa olona mpanan-kivy, dia mety olona hafahafa zany ho Paoly. Fa ny fahatelo zay ataontsika hoe olona hafahafa dia ny olona tsy manam-pitiavana. Jereo tsara ny andininy fahadimy hoe ary Andriamanitra ne araka io andininy io hoy ny andininy fahadimy, ary ny tompo anie anitsy ny fonareo amin'ny fitiavana. Ny olona rehefa malala rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia tokony ho asa tao amin'ny fitiavana zany. Raha ohatra ka tsy ny fitiavana ny manosika ny olona ny asan'Andriamanitra dia zay le tenenin'ny asa olona hafahafa. Zay mahatonga azy hoe engane mba ho aminareo reo, mba tsy ho aminareo reo isy olona hafahafa, fa engane ho hita ao aminareo ny fitiavana sy ny faharetana. Ahoana moa rehefa malala zany hoe olona hafahafa izy raha ohatra ka tanjona hafa mihitsy ny manosika azy hitoro ny filazantsara ohatra, fa tsy fitiavana. Ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra na ny asan'ny fiangonana na inona ny nataon'ny fiangonana rehefa malala dia fitoriana filazantsara zay. Noho zany dia tokony atao amin'ny fitiavana. Ny manosika ny olona no asa fitoriana filazantsara na nanao ny asan'ny tompo na nanao ny asan'Andriamanitra dia fitiavana. Ary zay mahatonga antsika rehefa malala tena manao zava-dehibe ny zavatra ataon'ny olona sy manaja ny olona satria fitiavana ireny. Ndraindray ny fiangonana na mpino ndray tsy dia tena ampifakasitrahana ny olona loatra amin'ny fitiavana, satria everiny olona fa ndraindray tsika manamaivana ny fiangonana ndray ny asa-pitiavana ataon'ny olona, fa zava-dehibe mihitsy ny asa-pitiavana ataon'ny fiangonana. Fa mahatiavy zay koa nefa ndraindray no hita mety hoe sanatria mety misy koa nefa olona manao ny asan'Andriamanitra tsy ampitiavana, fa lasa manao ny asan'Andriamanitra noho ny antony maro samihafa zay mety ho hitanao amin'ny fiarahamonina. Raha ohatra ka fiangonana rehefa malala tsy mahay makasitraka ny asa-pitiavana ataon'ny olona dia hafahafa izy. Hoe misy olona zany milofo manao zavatra be dia manao ny asa fitoriana filazantsara amin'ny fitiavana kanefa tsarain'ny fiangonana ho tsy fitiavana iny dia hafahafa koa le fiangonana. Isan'ny olona hafahafa koa zany rehefa malala no hoe olona tsy mba mahay makasitraka ny faneho-pitiavana ataon'ny hafa amin'ny fitoriana filazantsara. Misy pino any ambadika any miafy manona ny asa-pitiavana, mahafoy ny zavatra rehetra, mety mahafoy tsy misakafo akory aza fa miary toro mandeha mihazakazaka mandeha manao ny asan'Andriamanitra, mamangy, mitsidika, mety misy mahafoy vola, misy mandoadika mivavaka ho an'ny fiangonana, nefa ndraindray ny fiangonana tsy mahatsapa an'izany na tsy mandray an'izany na mety mitsara an'izany ina koa zay reny zao ndraindray mety ho zay fahalemen'ny fiangonana dia hafahafa koa zany rehefa malala, hafahafa koa zany fiangonana zany satria tsy mahay makasitraka, satria malaky tsara ivelany. Ndraindray raha misy pino manao zavatra ho an'ny fiangonana dia voatery miafinafina, voatery mihitsy manao hoe aza tenenina fa zao, aza lazaina fa zao, satria ndraindray hafahafa ny kristianina, ndraindray mitsara, ndraindray fa ahoana koa raha tohatra ny volavaiza reny tohatra no ahoana no afozany fotsiny ohatran'izao, na hoe koa inikio mba dedaka mba tea maninona ny teseho ohatran'ireny, nefa le olona manao ampitiavana ary mahakely herin'ny fiangonana zany rehavako, mahakely herin'ny fiangonana tsy fahaiza mipino makasitraka. Satria ndraindray misy olona mahafoina manao be dia tsaraina hoe reny kio gamba teo tonga an'izao na ohatr'izao, hafahafa le fiangonana rehavako raha izay. Lasa izy ireny no hafahafa satria tsy manana ilay toe-panahin'ny fitiavana sy ny fahazavan-tsaina ka handray ampitiavana izay omen'ny olona izay atolotra ny olona. Fa mety misy koa fa mahafika amin'izay indray le fiangonana mandray ampitiavana fa misy olona hafahafa indray tojo ao hoe ay manao fiasana ilay fiangonana indray izy, mahita ny fahatsoran'ny olona anatin'ny fiangonana dia manararoatra, mahita ny fahatsoran'ny fiangonana dia mampiasa ny fiangonana ao amin'ny lafin-javatra hafa, reny koa hafahafa. Zay mahatonga amin'ny Paoly hoe inona ny vahaolana amin'ireny ny vavaka.
mivavaha mba tsotojo lafafa ianao amin'ny fiainanao, tsy amin'ny lafiny ara-panahona ihany fa mivavaha amin'ny fiainanao mba tsotojo olona hafahafa, hoe tsy olona tsy manam-paharetana, olona tsy manam-pitiavana. Fa ny faefatra farany avaka malala mitsoina hoe olona hafahafa dia zao olona zay mpiatsara velatsy. Ary hitan'ny apôstôly Paoly io tsaroantsika tsara ny fifandonan'ny Paoly sy Simona Petera ohatra momba ny famorana sy ny fomba jiosy, ka ny tenenina Paoly hoe Petera azy Simona koa mba ny tsara velatsy. Afaka malala ny fiatsaram-belatsy dia indray mety ho tsara ivelany, mety hoe manohana sy ny tahaka izany la asa fitoerana filazantsara, nefa ny tsy tena manohana akory fa raha vao any ambadika dia tsy manohana indray. Ary dia hoy ny apôstôly Paoly mazao manazava za manao hoe tandremy tsara, mivavaha mba tsy ho azony olona zany ny fiangonana, mba tsisy olona hafahafa ao anatin'ny fiarahamonina ka hanao zany amin'ny fiangonana. Mety misy tsara velatsy amin'ny lafin-tsaratra maro samihafa dia mety ho vato misakana ny fandrosony tenin'Andriamanitra sy ny fandrosony fitoriana ny filazantsara. Ary na amin'ny fiainana isan'andro koa afaka malala dia mivavaka anao mba tsotojo zany olona hafahafa zany dia hoe mety tsara velatsy. Rehefa eo anatrehanao izy dia tena mahafinaritra be mihitsy ianao zao ianao, fa rehefa midify ery izy dia manjary manaratsy ianao ary tsy ahafahanao mamantatra ny tokony ho izy mihitsy ara hoe inona moa zany ny tokony atao, tsy azo antoka tsinony. Dia afaka malala etam-pamaranana dia zao inona zany ilay olona hafahafa fitinina ho tsika manao hoe reto efatra reto ny olona hafahafa hita ao amin'ny soratry Paoly ka angatahany mba tsy hifanojo an'izany ny fiangonana, tsy ho tojo an'izany ianao amin'ny fiainanao, ka angatahany engane mba tsy ho tojo an'izany ianao, engane mba tsy hifanena amin'izany karazan'olona izany ianao amin'ny fitoriana filazantsara, na amin'ny asa, na amin'ny fiainana isan'andro, na amin'ny fitiavana, na amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Dia izao ny olona manao fitandro, ny olona manao fitandro hoe kristianina nefa tsy kristianina, tsy kristianina nefa kristianina. Fa ny faharoa dia izao ny olona zay tsy mba manam-paharetana amin'ny zavatra atao, na amin'inona na inengane mba tsy tojo mpiara-miasa tahaka izany ianao, olona tsy manam-paharetana, olona mora miova. Ary fahatelo engane tsy ho tojo olona tsy manam-pitiavana ianao, tsy manana motivation nareo vokatran tsy mba manam-pitiavana, fa dia amin'izay atao ary farany dia engane mba tsy ho tojo olona izay tenenintsika farany teo mety tsara velatsy. Afaka malala lazainy zany sanatry hitenenan'ny apôstôly Paoly hitsarahanao ny manodidina anao, fa izao ny vavaka ho ny apôstôly no ahafahanao miala amin'izany. Tsy fantatrao zany misy zavatra tsy fantatrao any amponin'ny olona, tsy afaka mahalala olona zany ianao feno. Hoy Paoly manazava amin'ny Romanina manao hoe Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra ihany mahafantatra ny olona feno. Fa izao inona ny fomba hialana amin'ny zavatra ohatr'izany? Ahoana ny hialanao amin'izany hoe olona tsy manam-paharetana? Andray asa ianao, andray mpiasa ianao androany, hanao zavatra kely ao an-tranonao ao, aiza ny afantaranao hoe ity olona ity tsy manam-paharetana ka andray ny atsasaky ny karama dia ve tsy alehany? Na koa hoe aiza ny afantaranao hoe ity olona zay manoloana ity dia olona zay tsara velatsy fotsiny. No zany dia izao ny fialana amin'izany Paoly dia mivavaka. Dia mivavaka zay dia afaka malala ny ilana vavaka. Marainy ny andro alohan'ny alaroany andano anao miasa dia mivavaka. Tompo an'ny tontolo andro azo atao mifanojo amina olona hafahafa. Arivo ny andro misaotra anao Andriamanitra fa nomenao olona ary tsy tojo olona hafahafa. Zay tenen'ny apôstôly Paoly io afaka malala. Ny hoe zava-dehibe mihitsy ny fitolomanao amin'ny bavaka mba hialana amin'ny olona hafahafa. Na eo anivon'ny fiangonana engany Andriamanitra ny fiangonanao mba tsy ho tojo olona hafahafa, engany ny mpitoro ny filazantsara any ambanivohitra any mba tsy ho tojo olona hafahafa, mba andehana ny filazantsara ka ny tokony izy. Engany ny fiainako ny tontolo andro Andriamanitra, engany ny zanako Andriamanitra, engany ny namako Andriamanitra, engany ny vady any an-tranon'Andriamanitra ny ampiasana any mba tsy ho tojo olona hafahafa amin'ny asa amin'izay rehetra mety atao. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra izay tia anay dia manome fiarahamonina ary mampisy fiadanana anay amin'ny asa izay atao. Ny asa izay ampanaovanao anay na inona dia asa hitondranao fiadanana amin'ny fiainanay. Dia mampianara ny tompo ho tianao ary hiankina aminao hatrany. Dia misaotra noho ny amin'ny teninao izay azonay novakiana fa tsy ilaozana olona hafahafa ny fiarahamonina, tsy ilaozana olona hafahafa ny toeram-piasana, tsy ilaozana olona hafahafa ny sehatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao satria mbola eto an-tany zahay.
dia mivavaka izay tompo ho an'ny kristianina tsiraray avy mba hitoetra olon'ny fitiavana sy ny faharetana ary olona azo ny fiarahamonina hitokisana fa tsy sanatria olona hafahafa ka hivadibadika sy iovaova na amin'ny finoana na amin'ny fitondratena satria hianteherana amin'ny fiarahamonina. Ary mivavaka izay ho an'ny kristianina tsiraray avy indrindra izay men'izao mofonaina izao mba tsy hotojo olona hafahafa na any am-piasana na any amin'ny fiarahamonina na amin'ny sehatra maro samihafa mba tsy hotojo olona hafahafa ka anakivy azy amin'ny fijona vavolombelona na hareraka azy ka tsy afahany miasa sy manana fiadanam-po. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao izay fiasanao ampianatananao hitory ny filazantsara mba tsy hotojo olona hafahafa ny fiangonanao, tsy hitojo olona izay tsy maro toerana amin'ny finoana ary dia ampahirizan'ny fiangonanao ho endry ho masina tsy ho voabetibetin'izao tontolo izao noho ny ranao Jesosy Kristy tompo. Misaotra tompo tianay. Amen.